Raha boina 777 tsy mifanesorana miditra ny vaolany fa fanadiadiana lalina sy tsy marina hoy ny filoran'ny manana marina. Sabotsy 2 Aogositra 2024 manatitra ny araba tombo-kilasy sy tongovavy tonga soanao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no manasaka anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrandry tandindondoza ny fiandrianam-pirenena ny Madagasikara mahalona ny zava-misy eto amin'ny firenena avao hitsakitsaka iantso ny demokrasia hoy ny firaisan-kina Androany. Miantso ny filoha Amerikanina sy ny sehatra iraisam-pirenena izy ireo tsy hanasazy ny vahoaka malagasy fa ireo tompona andraikitra amin'ireo raharano mamofady misy eto amin'ny firenena. Toy izao indrindra ary ny votoatin'izay fanambarana izay. La souveraineté, la démocratie et la crédibilité internationale de Madagascar sont en jeu. Cette crise n'est pas une question de politique partisane. Il s'agit de protéger le peuple malgache, de garantir la justice et d'empêcher des sanctions injustes contre notre nation. L'immatriculation frauduleuse de 5 Boeing 777 sous le registre de l'aviation civile malgache constitue une grave violation de la gouvernance. Ces avions n'ont jamais pénétré sur le territoire malgache, mais des documents d'immatriculation officiels ont été délivrés et utilisés ultérieurement pour transférer les appareils vers l'Iran. Cette action viole la réglementation aérienne internationale et risque de déclencher des sanctions secondaires susceptibles de nuire à l'économie et à la réputation de Madagascar. Les autorités malagasy ont été officiellement averties par le Cambodge le 20 juin, quelques semaines avant le convoyage des avions vers l'Iran, le 15 juillet, mais aucune mesure immédiate n'a été prise pour empêcher la fraude. Il ne s'agit pas d'une simple erreur administrative, elle présente les caractéristiques de négligence ou d'une complicité de haut niveau. Le Premier ministre, le ministère des Transports et l'autorité de l'aviation civile n'ont pas réagi malgré les alertes reçues. Le bureau du président a ensuite annoncé des arrestations avant toute procédure judiciaire, violant ainsi la Constitution et portant atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Madagascar est également confronté à un grave recul démocratique. Les prisonniers politiques sont toujours détenus pour avoir exprimé leur dissidence. Des journalistes sont victimes d'intimidation ou emprisonnés pour avoir enquêté sur la corruption. Les libertés fondamentales d'expression et de réunion sont restreintes. Sans médias libres et sans système judiciaire indépendant, la transparence et la responsabilité dans ce scandale ne peuvent être garanties. Cet incident reflète une défaillance institutionnelle plus profonde, l'absence de contre-pouvoir administratif, une corruption endémique et une faible application de la loi anticorruption, malgré l'existence d'organismes comme le Bianco et le PAC. Les services publics essentiels, santé, éducation, électricité et eau surtout, s'effondrent tandis que plus de 75% de la population vit dans la pauvreté. Pourtant, les ressources sont détournées vers des opérations frauduleuses au lieu d'aider la population malgache. Au niveau régional, Madagascar s'apprête à assumer prochainement la présidence de la SADC. Ce scandale risque de nuire à la crédibilité de la SADC dans son ensemble et pourrait exposer tous les pays d'Afrique australe à des sanctions plus larges ou à une perte de confiance. Nous ne pouvons pas diriger la région tant que nos propres institutions sont compromises et ne respectent pas le droit international. L'opposition exige donc la libération immédiate des prisonniers politiques et des journalistes, la suspension des responsables impliqués ou négligents dans ce scandale et la création d'une commission d'enquête parlementaire indépendante pour enquêter sur toute la chaîne des événements. Nous demandons que le Bianco et le PAC soient habilités à engager des poursuites sans crainte ni favoritisme. Qu'une enquête internationale indépendante soit menée
sous l'égide de l'ONU, de l'UA et de la SADC, et que la feuille de route de la SADC de 2011 soit pleinement mise en œuvre pour mener à bien la transition démocratique et la réconciliation nationale. Des réformes profondes de l'administration publique sont nécessaires de toute urgence pour restaurer la souveraineté, la justice et la crédibilité internationale de Madagascar. Nous appelons donc la communauté internationale à éviter des sanctions générales qui puniraient les citoyens malgaches ordinaires. Nous nous engageons à collaborer avec nos partenaires pour identifier et garantir des prises de responsabilité individuelles ciblées et justes. Notre objectif est de protéger le peuple malgache et non de déstabiliser l'État. Il s'agit d'un tournant pour Madagascar. Nous sollicitons donc votre soutien, non pas pour affaiblir le pays, mais pour garantir la vérité, la justice et la liberté. Le peuple malgache mérite une meilleure gouvernance, des droits protégés et des dirigeants qui honorent leurs responsabilités envers la nation et la région. Nous continuerons à nous exprimer pacifiquement et fermement jusqu'à ce que ces principes soient établis. Nanehoevitra tamin'ny mpanao gazety ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc androany mahakasika ny raharaha fiaramanidina Boeing 777 miisa 5 izay nampitondraina ny ireo matrikila malagasy 5 Romeo miantso ireo firenendehibe ny tena ny Tsimbatsiana Sazina ny vahoaka malagasy fa ireo mpitondra manao tao fatany ireo tatim-baovao ny Germaine Mezanary amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Tsy ny faniliana na ny fanesorana ny ministra no vahaolana amin'ny tirara Boeing 777 ity fa mila fanadiadiana lalina sy marina, tsy anavahana, tsy voafeny tsindry ara-politika, hoy ny filoha Ravalomanana. Tsisy fiovana mihitsy eto Madagasikara, raha tsy niady amin'ny kolokolo goavana no tanteraina amin'ny fomba entitra sy mazava, hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Tranga maneo, fa tonga amin'ny ambaratonga ambony dia ambony ny kolokolo sy ny fanodikodianam-pahefana ankehitriny, hoy hatrany ny fanazavana. Tsy fanalaza foana ombeno hoe tsy ny fanasorana olona anankiray, tsy ny fanesorana olona anankiray amin'ny toerana misy azy no izy, fa tena ny fanadiadiana ny laza zava-marina mba hahatonga ny olona anana fatopisana. Le ministra nge asorana amin'ny toerana izy enim-bolana amin'ny toerana misy azy na herintaona dia tsisy fitohizany to zany izy asa taona. Ary le ministra nge eo ambany fehezan'ny prime ministre, ary ny prime ministre tsy maintsy manao tatitra makany amin'ny filohan'ny republique. Malala tsara zany dia efa niteny hoe na ovainareo isan-kerinandro ary na isam-bolana na isaky ny isa-taona. Tsy ampiovany ninona mihitsy raha tsy any amin'ny kolokolo mihitsy aloha. Satria izy fitiavan-tena na fitiavana kely na fitiavana be mihitsy ary. Tsy dikany ninona mihitsy fanesorana azy. Ary na izy raha niteny hoe tsy afaka nanao an'io zegny raha tsisy nisy fifanarahana tao zegny atao hoe kolokolo. Nisy fifanarahana ny afina natao tany ambadimbadika tany, ohatra hoe tany a Dubai. Dia nisy iraka nampanaovana tany dia zao ny resana zay atao hoe kolokolo. Nazavaiko misy tsy malala tsara levitra izy mantsy ny kolokolo dia fifanarahana miafina ataon'ny olona anankiroa na maromaro zay tsy ampitompotsoa ny firenena. Ary zavatra io tsy vitan'izay ihany fa ny fiandrianam-pirenena mihitsy Madagasikara mihitsy mahafabaraka menatra ho menatra tsika satria dia tena na ny fiandrianam-pirenena ara voatohitohiny. Ny olona tena mahita hoe tena trahison mihitsy io zavatra mitanga io. Mampametra-panontaniana ihany koa ny fanehoan-kevitra mifanipaka avy amin'ny fitondrana. Raha ny filoham-pirenena no milaza fa tsy mahafantatra anio ny prime ministre dia mety ho azo heverina ihany. Saingy manahirana ny hoe ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta no milaza fa tsy mahalala io raharaha io ny filoham-pirenena. Fitantanana raharam-panjakana nefa no resaketo, hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Boeing 5 be zao ve zay mitondra ny marque 767 800 zavatra ngeda be ne zany tsy vita mihitsy zany raha tsisy fifanarahana. Efa meky ny ACM iny momba ny aviation civile, efa meky ny ministre, efa meky ny retraite, mbola miteny ihany ny sasany zay tsy mahalala ny mihitsy tsy mahalala ny koa président. Raha ohatra ka ny président nazy hoe tsy mahalala ny PM dia azo ekely zany satria izy lehibe, izy ny président. Fa raha PM aminazy hoe tsy mahalala ny président diso be zany. Raha misy tsy mahalala koa ohatra anankiray resako amin'ireo ne
tsy mahalala koa izany zao zava-misy a na dia mikako tokana fotsiny hoe lesorondony sécurité tsy mahalala koa izany zao zany ena ny tokony fata fa tsy nelyamboinindrila zay ny tsy fatany tandindomondoza ny fiandrianam-pirenena malagasy indrindra fa amin'izao fotoana izay andrasana hitantanana ny sadek izao tsy ho firenena iray intsony ankehitriny no jereny fa solotenan'ireo firenena maro piray vondriny i madagasikara mila madio sy azo itokisana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena i madagasikara fa tsy ametrahana ia momba ny famatsiana fitaovana ho ana firenena voasazy ho iatrany ny fanazavana ny tenenareo zany zahay satria zay avy nandeha nytetiny Eropa ny Afrika ny tety amin'ny région dia nilaza mihitsy zay fa hoe misy zavatra tsy mandeha ny tokony izy eo koa sao dia nala baraka ny sadeka sao dia nala baraka ny firenentsika satria zao mbola firenena anankiray Madagasikara fa rehefa mitondra ny sadek zany tsy maintsy mitondra firenena maro 9 iteny reo sasany tsy tsisy sanatra aby mivao hoe tsisy alakobika na tiktare tsy le fikamanana no inona fa ny fitandrovana ny asin'ny Madagasikara Madagasikara fa amena radao tsika izy io orinanareo misy vahiny avy anivelany mihitsy mangataka hoe resaka dia resana ireo avy ao firenena voasazy Iran ary tsy azo afenina ny firaisankiny misy eo amin'ireo firenena lehibe amin'ny raharaha toy izao midika izany fa raha voapirofo ny fifandraisana amin'ny fomba mivantana na ankolaka amina firenena na olona iaran'ny sazy iraisam-pirenena dia mety iaran'ny sazy mitovy ihany koa i Madagasikara fantanareo tsara fantatsika tsara fa voasazy iraisam-pirenena mihitsy any Iran amin'ny resaka bomba nucléaire zay nataon'izay potehan'ny Amerikanina iny dia na ny Européenne na ny Amerikanina samy naza daholo hoe zay firenena rehetra ny fandray tendro na manao varotra fifanarana any ambadika karazana corruption koa zany dia hiaran'ny sazy mitovy amin'le iranianina dia any ny tena tsy maintsy jerevana hoe ahoana ny hitandrovana an'izay zalany manao ny ataony ny mpitondra manao ny ataony no tsy fahayana tsy fahalalany malagasy ray manontolo ny voasazy eto zava-tozy zany amafisina ny tsy fanasaziana ny vahoaka malagasy amin'ny tiraraha ity fa ireo mpitondra sy ny tompona ndraikitra rehetra amin'izany no mila ampiarana ny sazy vahoaka voafahefana raha fehezina ny faneho-kevitra androany ity manana ary miankina amin'ny fitsipika mazava ny sadek ho ny fampatsiahiva ny vovonana firaisankina eo ny hoe fanjakana tandalana ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanajana ny demokrasia raha tsy tanteraka izany eto Madagasikara dia mamokatra varavarana ho amin'ny loza ara-diplomatika sy ara-toekarena ho ny firaisankina tsy ny filoham-pirenena no filohan'ny sadek fa i Madagasikara mihodina ny fitantanana ity vondrona ity fa tsy amin'ny fivitianana fanampanazavana vondrona ara-diplomatika sy ara-toekarena lehibe eto Afrika ny sadek mitaky fitondrana tandalana ady amin'ny kolikoly sy fanajana ny demokrasia ny fitantanana izany hoy ny teo anivo ny firaisankina mendrika ave ny fomba fitantanana ankehitriny hoy izy ireo nametra-panontaniana raha fitondrana tsy manaja lalàna sy mandika ny fitsipika ny arahana anaiky dia mampiditra amin'ny loza ara-diplomasia sy ara-toekarena izany hoy ny fanamafisana amafisana ihany koa izy ireo fa efa nisy ny taratasy nalefa tamin'ireo filoham-pirenena mivondrona ao amin'ity vondrona ity izay nampahafantarana ny zavamisy eto Madagasikara tsy le olona kory no mividina fa i Madagasikara zany a no hoe tany a tokony andray ny sadeka fa tsy le hoe no izy ny eo dia lasa sadeka mandeha tournantsy iny izy io i Madagasikara zany a no voafidy a hitantanan'ny sadeka dia minazy ianao hoe tato atsika nisy trouble multiple crise filazana azy multiple crise nandalana zany tsika mbola mandalana zany mbola andalana zany tsika atsoatsy dia zay no nampahafantaranay nandefa taratasy zahay nakany an'ireo filoham-pirenena rehetra tato anatin'ny sadeka rehetra anisan'izany ny teto Madagasikara hoe tsy tokony teto Madagasikara io za mihitsy nanasy miasa niaraka tamin'ny président Erodonary Mampianana zay ancien président dia mampalaza anareo sadeka tokony tsy atao hoe taloha io noho ny tsy fahaiana amin'ny tantana sy ny tsy fisian'ny demokrasia sy ny tsy fisian'ny fanajana ny tany-tandalana koa manolotra anareo filoham-pirenena rehetra izahay ary mampilaza ny communauté internationale dia hay ve ho sisy fafantatra izany dia ho hitanareo azy zany zao fa navoaka moany azoma hoe zao programme ny sadeka
le zavatra tenena eto dia momba ny industrialisation mba hafantatra anao fandravana tsy akiaritra mihitsy fandravana sy fanidina ary fanenjena le orinasa madinika tsaratsara ny ary mivavety tsisy olona samy mampiasa volantsony eto Madagasikara noho ny tsy fisian'ny fiarovana noho ny tsy fisian'ny sécurité physique fa tsy olona sahana tsony fa ny sécurité d'investissement tsy aotsony dia nahatsonona reto ry zao tamin'iny herinandro iny zany zao dia nisy délégation avy any amin'ny Sadeka tonga teto dia foarao mampifilazany azy nataon'ny Sadeka nisy olona tonga tany nanatsika dia sy amin'ny nazy ataony fa hoe dia nanao arak'izay azy atao izy nanao zay fanazavana tsisy fiantraikany mihitsy amin'ny vahoaka malagasy ny fisian'ny eto fa ho hitantsika indray zany ny résolution zareo chef d'état zay ndray zany fa fanapa-kevitra lehibe amin'izay mba tena miseho amin'ny fifaran'ny sommet amafisina fa tsy ny filoham-pirenena ankehitriny no filohan'ny SADC fa i Madagasikara miodina ny fitantanana ity vondrona ity fa tsy fidina akory ka lainga ny fivoizana fa noho ny fahaizana mandresy lahatra sy ny faharesen-dahatra ireo filoham-pirenena mivondrona ao anatin'ny SADC no mahafilohan'ny SADC ny mpitondra ankehitriny isika raha tsisy an'le coup d'état tamin'ny 2009 iny fosaka andray an'le Union africaine andray an'le inona moa zany ny OIF amin'ny 2010 tokony tamin'ny 2011 koska zany nandray an'le SADC sommet SADC dia tonga zao amin'ny 2025 zao torosika koa satria mandeha raikiraiky any amin'ny 2039 koska mandray an'io na iza na rakoty narabe ny président io fa sisy an'izany hoe ahitariky n'izany na hoe fahaiza diplomatie zany sisy an'izany misy ka io zany za hoe dia isaka teneniko teo fragiliser SADC zao amin'ity présidentsika ty satria isika zany mitondra ny SADC nefa amin'ny fotoany tena misy scandale misy ka izy manany intérêt izy zao régler an'io zavatra malaky mba crédibilité ny SADC ka izy sazonao ataony zany zay sy manenga an'io na manenga an'io fa io meo ny Madagasikara ny président fa sy olana fa sy izy fa escalité io zany isan'ny loha hevitra lehibe odinihana eto Madagasikara mandritra ny fivorian'ny SADC afaka andro vitsivitsy ny momba ny indostria raha ny vaovao iaraha rehetra mahita nefa ny fanapotehana ireo indostria malagasy izay efa natomboka tamin'ny taona 2024 azay zavatra resahana hoe misy manao industrialisation sika ty tsy misy satria le zavatra nanao taloha mipotendreo ary nasorotro koa constitution de parole zany le projet le hoe inona moa le feuille de route 2011 any SADC sapetrika anatin'ny programme sy ny appliqué tamin'ireny shiba daholo potika daholo mifarana ny gasa ireny le tanora voana nanafakafatra entany tamin'ny iza moa le ato berurkato le téléphonie ordinateur sy namandreny nodroany tamin'ireny sisy karany droe nataonany nanity poche namany magro sisy ale karany dro tamin'ireny gasy daholo natao nanamafy hatrany ny teo anivon'ny fanoerana fa tsy afaka ny isakana ny tsy hitondrany ny mpitondra ankehitriny SADC izy ireo satria efa fepetra ifanarahana ao anatin'ity vondrona ity ny fiodinam-pitantanana eo amin'ireo firenena vondrona ao aminy saingy tsy maintsy raisina kosa ny andraikitra ho fampafantarana ny zavamisy eto Madagasikara mijany amin'izay vaovao izay ihany hitondra fanazavana malona ny fitakinany sy fampiarana ny sazy amin'ny vahoaka malagasy fa amin'ireo mpitondra be kolikoly ny avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny teo anivon'ny fanoerana nambaran'izy ireo nandritra izany fa efa sahirana ny malagasy ka tsy niadalan'ny mpitondra no mampitombona indray ny fahasahiranana efa miatra manaina ho izy ireo tatim-pavao ny Germaine Mejanary sy Andry Rakotomalala mirehefarehefa amin'ny tany ny toe-karena sy ny sosialy malagasy amin'izao fotoana izao tsy azo heverina intsony ny mbola mety hosazy antra amin'ny firenena manoloana ny raraboina 777 izay adalana goavana nataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny raha miroso amin'izay mantsy ireo firenendehibe manameloka any Iran dia ho betsaka ny fiantraikany izany toy ny fahatapan'ireo famatsim-bola ny fifanarahana ara-barotra sy ny maro hafa izay misy akony mivantana amin'ny toe-karena sy ny sosialim-bahoaka izany no antony itakina ny fanasaziana ho an'ireo mpitondra be kolikoly fa tsy ny vahoaka malagasy hoy ny fanazavana resaka fanasazie dia zao le izay ny zareo
prendre américane na ny occidentaux napetraka no chazy io za eto zany miaro ny Madagasikara sovo chazy satria tsy tompona andraikitra an'io ny firenena fa ireo ataontsika hoe mpitondra visivisy nanao misy mety fa rena tokony chazy misy chazy individuel tokony ataona mety misy gel mety misy lalàna eny zany atramina figadrana eny misy daholy amin'olona amin'ny individu fa zay tsy magnano an'izay fa hoe zahay kosa raha sy magnasazy an'ireo reo le ataontsika hoe communauté internationale de olanao io impunité zay nanao koa ny sasany fa Madagasikara kosa da anovanay hoe sy Madagasikara no rasy Madagasikara misy olo sy manao ohatran'izany io le hoe intègre misy intégrité ny gasy misy intégrité ny firenena mba tokony sy Madagasikara misy ny fisaziny fa hoe anaovan'ny embargo ireo no atao vanketany zay ataonareo fa izay kosa izy areo mafantatry satria anao koa zalahy magnaraka hoe inona ho nataonanay am'zany fa izay no tonga ny zavatra klindrenay magnonjao conférence de no mamfisy ny firaisan-kiny raha tsy mandray fepetra aingana manoloana ity raharaha ity dia ahina iena ny fifandraisana amin'ireo firenena matanjaka sy ireo mpamatsy vola anasarotra ny fanondranana ary ampiemitra hatrany ihany koa ny fandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara indrindra amin'izao malagasy efatra pasairana tanteraka izao ho iantrany ny fanoherana. Betsaka ny mpirovo ananana kanto ny lazana fa tsy afaka miala amin'ny kolikoly avolenta amin'ny orara fiaramanidina boina 777 io ny mpitondra fanjakana eto amintsika ho iantrany mpanao politika avy amin'ny fanoherana androany izany no tsy maintsy irosona amin'ny fanadiadiana parlementaire izay voafaritry ny lalàna eto Madagasikara hoy ny fanamafisana waratsika ary ny fanadiadiana. Manana profo arataratasy mahakasika ny fanairana ofisialy nataony manampahefana Cambodgienne any Madagasikara tamin'ny 20 Jona lasa teo momba io raraboina 777 io ny firaisan-kiny. Nateo aza nefa izany fanairana izany dia tsy nisy fanadiadiana na fampiatonana tao tamin'ireo fiaramanidina izay nafindra any Iran herinandro vitsivitsy taty aorina. Zava-misy azondrehetra amarinina izany hoy ny teo anivon'ny fanoherana androany nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'izy ireo. Zao tsika hoe any tany Cambodge tamin'ny 20 juin lasa teo dia mazava be zany ny fanairana izay natao dia nisy fanadiadiana na fampiatona natao tamin'ireny fiaramanidina izay nafindra tany Iran herinandro vitsivitsy taorinan'le 20 juin. Zany hoe ny zava-misy zany dia azondrehetra jerena ny amalina anazy fa nisy zany le zavatra ary reny immatriculation reny tsy azo fantany fa nisy raitsy kombakomba atao ary misy iraka atao na ny ministre reny ary nisy iraka atao nisy lehibe naniraka azy tao anatin'izay reny ny zavatra nomeny ACM reny dia misy iraka atao baiko zany teny baiko zany dia mazava fa avy amin'ny mpitondra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena no miray mpipetsapetsa amin'ireny ary misy commission zay azondry zareo anatin'ny ary le commission tsy kely fa million d'euros misy mahazo ao anatin'izay dia lasa hoe very anjara zany hoe le fiandranatsika mihitsy zany le firenentsika mihitsy zany no amidy ao anatin'izany ary tsy vitany hoe efa manana nationalité fa zany mpitondratsika fa mbola hoe amidy ho an'ny vazaha daholo zany ny fananatsika eto Madagasikara. Ny fia zany dia hoe manjaka ny kolikoly eto Madagasikara ary zay fanjakana tandalana zay no tena eo averina manana ny asiny ny vahoaka sy ny firenentsika fa efa mijaly sy fahadirana. Misy tsy mahafantatra ny andraikiny eto amin'ny firenena ka miteniteny foana eo anatrehan'ny lalàna. Misy lalàna mametraka mazava eto amintsika momba ny fanadiadiana parlementaire ary efa imbetsaka no natao teto izany ho iantrany ny fanazavana. Sy ny olona mpitondra eto amin'ny tany sy ny firenena hoe tsy ilaina ny enquête parlementaire. Reny zao maharahiny mihitsy zay nareo mpanao gazety tokony rahina hoe nitsinotriny avy nareo mpanao gazety ho tsy mahay izy miteny no tsy mahay ny enquête parlementaire tompoko dia afaka ataony parlement na ny solombavam-baoaka io na ny lolo io rehefa mbola tsy nisy ny enquête judiciaire izay natao ngambana nisy enquête judiciaire natao ny resaka boiny iny dia zoan'ny parlement mihitsy manao enquête parlementaire satria matahotra le olona io fa ao anatin'io zavatra io dia matahotra le enquête parlementaire izy
fa voatonotona ny anarany ary misy mpanolotsainany tafiditra ao anatin'iny ka hoy zay hoe sova tokony ianao nianatra ao anatin'le izy fa tsy ny mpanao gazety sy ny mpanohatra no ataonao an'izany ianao ve mpitona dia tsy hainao akory manavaka ny hoe ny enquête parlementaire zany dia zo amin'ny parlement zany ao anatin'ny lalàna zany ary voasoratra tsara mihitsy zany zay ao anatin'izay hoe ny enquête parlementaire dia afaka atao tsara ary zay no mahasolo-bavaboaka maolo-bofity manao an'izay koa enquête parlementaire zay ary efa natao zany a titera amin'ny tany sifirena ary zay tamin'ny mahasolo-bavaboaka tamin'ny premier mandat efa nanao an'izany amin'ny resaka tany amin'ny resaka terma amin'ny resaka zavatra be da be ka hoanty tsy atao enquête parlementaire ao anatin'izay mametraka any Madagasikara ho tandindomindoza amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy eo amin'ny lafiny ara-toekarena ary ny fifandraisana ara-barotra ny zava-misy ka tsy azo divirana ny firosoana amin'ny fanadiadiana parlementaire ny vahoaka efa mahantra manko no mbola izaka ny vokatra izany fa tsy ireo mpitondra nanao ny kolikoly koa tsy maintsy ijoroana hatramin'ny farany izany ho hiatrany ny fanazavana naneo ny alahelo no malona ny fihetsika sy ny teny fanaovana tsinotsinona nataony filohan'ny anterimeran-dolona tamina mpanao gazety ny olavitry ny mpanao gazety raha ny fanambarana navoakany omaly manome sary ratsy amin'ny fanajana ny fahalalana amin'ny teny sy ny fahalalan'ny mpanao gazety anangom-baovao sy izaryzany amin'ny vahoaka ny fihetsika toy ireny hoy ny OGM atetsy-ankilany dia namaly zany fanambarany OGM izany anterimeran-dolona ka nilaza androany fa mila fanatsarana ny asa fanaovan-gazety nilaza ihany koa fa misy ampana mpanao gazety tsy nahazo fiofanana amin'ny asa taony any ka tsy matianina sy tsy manana etika fanadiadiany Narcisse Karazafy sy ny Artanjona tohina sy malahelo noho ny fihetsika sy teny izay verina ho tsy mendrika sy fanaovana tsinitsina nataony filohan'ny antenimieran-doholona ho ny olavitry ny mpanao gazety manoloana ny namaliny ny fanontaniana ny mpanao gazety iray tanaty fanambarana omaly manome sary ratsy amin'ny fanajana ny fahalalana amin'ny teny sy ny fahalalan'ny mpanao gazety anangona vaovao sy ampafantatra izany amin'ny vahoaka ny fihetsika toy izany ho ny OGM tanaty n'ilay fampitam-baovao ny tamberina ndraikitry ny mpitondra fanjakana dia mitaky azy anome valiny momba ny fanontaniana sy ny etaeta avy amin'ny vahoaka izay entiny mpanao gazety amin'ny vaovao avoakany ho ny OGM izay nanamafy fa fihetsika mampibaribary ny tsindry ara-moraly atria ny mpanao gazety malagasy manerana ny nosy avy amin'ny olom-boafity sy olom-botendry sasany izany raisina ho fanisakitsahana ny fahalalany asa fanaovan-gazety ny endrika tsindry na faneriterena rehetra tao amin'ny mpanao gazety ho ny OGM izay miantso ny fanajana ny fahalalany asa fanaovan-gazety izay fototry ny demokrasia manamafy tamin'ny mpanao gazety ihany koa ny olavitra fa ny fanajana ny fenitry ny asa ny etika ary ny deontolojia no fitaovana tsara indrindra iarovana ny tena ny mpanao gazety amin'ireo endrika faneriterena sy fandrahonana maro samihafa novaliany antenimieran-doholona tao amin'ny pejiny moa ity fampitam-baovao ny olavitry ny mpanao gazety ity ka tamin'izany no nilazana fa tsy tokony hitatra ny amin'ny fanaovana corporatisme na fiarahan'ny mpanao gazety anakihana tsy aradrariny ny OGM ary nampaingaingy ho ampiasain'ny mpanohatra anehoana endrika ratsy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny mpanao gazety sasany tsy nahitana fanitsakitsahana ny mahaolona na fanelingelenana ny asa fanaovan-gazety velively ireny fihetsika ireny ho hiatrany ny fanambarana ankoatr'izay anefa manambara fa maro amin'ireo mpanao gazety eto Madagasikara no tsy mandalo fiofanana mendrika sy tsy mahay manavaka ny asa fanaovan-gazety sy ny serasera ary manao izany ho fitaovana hitadiavam-bola sy tombotsoa manokana mbola no amafisy ny fanambarana ihany koa fa tokony nisaotra ny jeneraly Richard Ravalomanana ilay mpanao gazety karazany mifono fanalambaraka sy fanesona ary manamaivana ny andraikitry ny mpanao gazety izay miezaka ny mitondra vaovao marina ho an'ny vahoaka na dia eo aza ny fepetra sy ny trindry ara-politika sy ara-tsosialy samihafa ny valikafatra avy amin'ny antenimieran-doholona tsara nefa ny manamarika fa tsy mpanao gazety avy amin'izay sokajiny hoe fanoherana ny mpanao gazety nametraka fanontaniana tamin'ny filohan'ny antenimieran-doholona lafim-baovao hafa kosa indray mahakasika ny sosialy sy ny fahasalamana mihinana sakafo tsy voalanjalanja ny ankamaroan'ny malagasy avoka ny sia tsy mahazo ny otrikaina ilainy ny vatana zazy iray amin'ny roa no tratry ny tsy fanjary-tsakafo manana andraikitra lehibe amin'ny fanentanana sy fampahafantarana ny olana ara-tsakafo ny mpanao gazety indrindra amin'ny fanapariana ny afatra mazava sy azo antoka mpanao gazety Ropolo avy amin'ireo haino vaky jery samihafa nandray anjara tamin'ny fiofanana no karaka
ireny fikambanana tsy miankina iray niaraka tamin'ny ofisy pirenena misana ny fanjarin-tsakafo na ny ONN ho fanamafisana ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Fanadihadiana amin'ny sariny ny Artanjona. Avy zanana mitarozaka fahatarany fandraisana lesona any an-tsekoly santionana amin'ireo voka-dratsy ny tsy fahampian'ny vy na ny fer ao anatin'ny vatana raha toa ka ampina ny fivoaran'ny atodody ny ioda no tsara indrindra ho an'ny zaza. Ny akamaroan'ny malagasy manko ankehitriny dia zara raha misakafo ary mihinana mba ho voky fotsiny fa tsy mijery ny kalitaon'ny sakafo hoanina intsony manoloana ny fahantrana lalina iainany. Ankoatra ny fanentanana isan-karazany manana andraikitra lehibe ny mpanao gazety amin'ny Ariana afatra mazava azo antoka ary mora takarana mba azon'ny mponina mandray andraikitra manoloana ny tsy fanjarin-tsakafo. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao ireo mpanao gazety amin'ny fitanteram-baovao momba ny olana ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny tsy fahampian'ny otrikaina ao anatin'ny sakafo hoanina ary ny lanjan'ny fanampiana otrikaina amin'ny sakafo. Mpanao gazety miisa 20 avy amin'ny haino manjery maro samihafa eto Antananarivo no nandray anjara tamin'ny fiofanana manokana momba ny sakafon'ny ankizy sy ny fanatsarana ny sakafo tamin'ny herinandro lasa teo tanjona ny ampakarana ny leta ny mpanao gazety amin'ny fitanterana ny vaovao sy ny fanentanana ary ny fampahafantarana bebe kokoa momba ny sakafo notovonantso. Ao anatin'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo dia fananomboka moa zany ny Greta miaraka amin'ny mpamatsy volana FD napita fahalalana ho ampanao gazety dia toy amin'ity izay arahana miasa ihany koa amin'ny Greta sy ny Hélène Keller nanofana mpanao gazety manodidina momba ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo ary resana manokana ny resaka fanofonantsoa sakafo na ny fortification alimentaire. Maro ny fiantraikany satria moa zany ny zazamam-behivavy no anisan'ny sokajy marefo dia misy fiantraikany izay eo amin'ny fitomboana ny fiasan'ny taova ny fiatrehana ny fiterahana eo ihany koa ny tsy fahampiana raha ohatra ny raha ny resaka ara-pahasalamana fa tena zava-dehibe zany ny fihinana sakafo mivaovao somary loko satria iny ihany no anisan'ny iadivana amin'izay tsy fahampiana singa-pamelona izay. Ny fikambanana tsy miankina Greta sy Hélène Keller International niaraka tamin'ny ofisy pirenena misana ny fanjarin-tsakafo noho ny farimbona tamin'ny ity fiofanana ho fanamafisana ny ady amin'ny tsy fahampiana otrikaina sy ny fanabeazana ara-tsakafo ity. Miaina ao anaty fantrana tsy fandriampahalemana ary fikorontanan-tsaina ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ilaina ny fanabeazana ho amin'ny fandriampahalemana satria tsy hita intsony amin'ny fiainana andavanandro ny fiadanam-po. Tanora misy 12 avy ety Antananarivo sy ny faritra hafa no nandray anjara tamin'ny fiofanana ho an'ny fandriampahalemana no tanterahany HWPL. Ireo tanora navita fiofanana ireo avy eo no anaparitaka izany fanabeazana izany amin'ny sehatra misy azy tsiraray avy. Karazavy ny Artanjona. Fantrana tsy fandriampahalemana fitaintainana lava no iainan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao tsy hita taratra amin'ny andavanandro ny mponina intsony ny fitony-tsaina sy ny fiadanana ilaina araka izany ny fanabeazana ho an'ny fandriampahalemana lafiny maro no manaporofo izany tsy fandriampahalemana eto Madagasikara izany ary tafiditra ao anatin'izany ny fampandrosoana sy ny fampivoarana eny fotony. Sarotra aloha ny tena tsy miaina nefa sarotra ihany koa ny tena tena miaina tanteraka satria lafiny maro ohatra raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny lafiny fandriampahalemana insécurité zany no resana eto tsy fandriampahalemana dia tsy miaina an'izay mihitsy ny malagasy fa mitaitaina isanandro manoloana an'izay raha ohatra koa resantsika indray ny lafiny hoe fampandrosoana dia hita hoe tsisy izay fiadanana sy fandriampahalemana izay satria samihafa ny fandrosoana eto amin'ny firenentsika araka ny fantatra satria za koa zany misehatra amin'ny fampivoarana ifotony dia efa mandeha voaka lavitra ny tanan-dehibe fotsiny ohatra dia tsy hita taratra izay fandriampahalemana izay satria tena mahantra dia mahantra ny vahoaka any amin'ireny faritra ivelan'ny tanan-dehibe ireny dia raha mijery amin'ny eto tanan-dehibe indray dia miamitombo ny ataontsika hoe nisan'ireo olona matory andalana tsisy mpijery sy ny sisa dia zay eo zany mila zako hoe tsy feno ilay fisin'ny fandriampahalemana eto Madagasikara fa hoe mandry andrirana antsy zany ny azo ilazana azy.
tanora miisa 12 eto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra hafa no nisitraka fiofanana ho an'ny fanabeazana fandriampahalemana niaraka tamin'ny Heavenly Culture World Peace Restoration of Light na ny HWPL. Izy ireo indray avy eo no izara izany any amin'ny sehatra misy azy. Raha ny momba fandriampahalemana manokana moa eto Madagasikara tsy resaka fotsiny amin'ny hoe ataontsika hoe voina na loza mety mitranga na herisetra fa voakasika daholo moa zany izy tiana fandriampahalemana anatiny izay amin'ny maha-olombelona na fandriampahalemana ivelany dia anisany hoe meratsy tokoa moa zany izy eto Madagasikara. Anisany tanjona indrindra hoe afaka mampiofana karazana olona marobe isika kely ka hatramin'ny lehibe, afaka ampitany zay hoe kolotsaina tsara zay amin'ny fahatongavan-tsaina no voalohany indrindra sy ny fandraisana andraikitra, izany hoe mbola lavitra ny ezaka fahatongotsika anio dia anio izy ity miaraka amin'ireto mpanabe fiarahamonina marobe avy amin'ny fikambanana maro samihafa reto. Anatolotra androany moa ny mari-pakasitrahana ho an'ireo tanora navita fiofanana momba ny fandriampahalemana ireo. Nanatanteraka didipotra faobe androany be ny tanàna amin'ny komina Lakamisy Vontovorona izay notrony ny solombavambahoaka Voangy Ramanarivo. Zazalahy 7 no nisitraka izany izay zanaky ny mpona ao toerana avokoa raha ny fanazavany. Germaine Mejanary taiziny mitatra amintsika ny antsiprimbavao. Tanjona voalohany etsika ny fiarovana ny fahasalaman'ny ankizy indrindra amin'ny alalan'ny fanaovana fanentanana momba ny fahadiovana sy ny fisoronana aretina samihafa ankoatra ny mahakolotsaina mamalagasy azy. Zava-dehibe ny fiainan'ny taranaka hoy ny be ny tanàna. Ankoatra ny lafiny ara-pahasalamana dia mitondra fahafahampo sy fanamaivana lehibe ho an'ireo fianakaviana sahirana ity etsika ity ary izany indrindra no isan'ny tanjona ao anatiny hoy ny fanazavana. Ny antony raha mahafantatra raha mahalala ny fahasahiranan'ny vahoaka ankehitriny dia isany anankiray nanatanterahan'ny commune an'izay didipotra faobe izay. Maromaro moa ny ankizy izay tonga eto, misy eo amin'ny 7 eo izy ireo nanatanteraka an'izay didipotra faobe izay. Dia nezahany commune tena hoe mahimaimpona ny fandaniana rehetra tsy mandray anjara mihitsy ny ray aman-dreny fa dia ny commune ray manontolo no miantoka ny lany amin'izay didipotra faobe izay. Dia ao anatin'izay dia zaraina ihany koa izy ireo, zaraina kilalao, eo ihany koa ny malabary moa entin'izy ireo amin'izay didipotra izay. Dia itoy izao asa sosialy eto anivon'ny commune izao atoato sy ny amin'ny manaraka dia mbola anatanteraka an'izay asa sosialy izay ny eto anivon'ny fiadidinan'ny commune mba ho fitsinjofana sy etsitsika ihany koa anomezana fahafahampoa an'ireo to izay vahoaka eto anivon'ny commune Lakamisy Vontovorona reto. Tsy nasiana fanavana ny fananatanterana ny asoavana ho an'ireo zazalahy zanaky ny commune. Nisy ny falentanana isa-bokotany izay natao ka nahafana nanatanteraka izao etsika izao ho an'ireo zazalahy miisa 7 ireo ho hiatrany ny fanamafisana. Zanaky ny commune ray manontolo ireto izay natao didipotra androany reto tsy nisy ataontsika hoe avy any ivelany fa tena hoe tena teto anivon'ny commune izy ireo. Ny fitsinjarana anazy moa naparitaka eraky ny fokotany ny filazana amin'izay le hoe fanaovana fanatanterahana n'izay didipotra faobe izay dia ny fokotany no nandefa ny anaran'ireo ankizy ireo taty anivon'ny commune dia izay no nisafidianana an'ireo, tsy hoe nisafidianana moa zany fa nanatanterahana an'ireo lay didipotra ireo ankizy tonga teto anivon'ny commune ireo. Mety lafo ny vidin'ny fitsaboana ara-dalàna amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina. Noho izany etsika sosialy tahaka izao dia manamaivana ny fandaniana ho an'ny ray aman-dreny indrindra ho an'ireo sahirana ho hiatrany be ny tanàna nanamafy. Etsy ankilany dia tafiditra ao anatin'ny vina ho an'ny fitondrana akaiky ny vahoaka ho fototry ny fampandrosoana maharitra ity natao androany ity. Maresaka avy any ivelany Tsikerama any Italia ny fitsarana tapiny amin'ny vondrona Europeanina noho ny fifanarahana ny fanaovany tamin'ny Albanie momba ny famondrana mpifindra-monina. Araka ny fanapa-kevitry ny fitsarana tsy afaka mandefa mpangataka fialokalofana any amin'ny firenena ivelany vondrona Europeanina ny firenena iray raha tsy azo antoka tanteraka ny zon'ireo olona ireo any amin'ilay toerana andefasana azy. Rahantsika ary ny fanadihadiana mahakasika izay. Nambaran'ny fitsarana tampony eo anivon'ny vondrona Europeanina fa tsy ara-dalàna ny famindrana mpifindra-monina ataon'ny Italia any Albanie.
tsy manaraka ny fepetra momba ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fahafahan'ny tsirairay mitaky fialokalofana amin'ny fomba radrariny izany raha ny fanazavana. Tsy firenena azo antoka ny toerana iray raha tsy voaaro amin'ny fomba mitovy avokoa ny olona rehetra, indrindra fa ireo vondrona marefo. Niteraka resabe sy ady hevitra lalo io fanapa-kevitra io, indrindra fa ny fanojo tamin'ny fepetra nord-est n'Italie amin'ny fananganana ivitoerana ny Albanie andraisana mpifindra-monina. Naneho atezerina ny gouvernementa italiana tarihiny Giorgia Meloni nilaza fa manitsakitsaka ny fiandrim-pirenena sy ny mihoatra ny tokony ho fahefany ny fitsarana Europeana. Na izany aza, mbola mitohy ihany amin'izao fotoana izao ny fanaterana mpifindra-monina any Albanie, indrindra ireo olona efa nilamina ny fangatahana fialokalofana na dia lafo be aza ny vola lany amin'ny fikarakarana azy ireo. Any Amerika kosa indray ovalokafatra tamin'ny teny nataon'ny filan-kevim-pilaminana Rosiana Dmitry Medvedev dia nandidy ny amondrana sambo miaramila nukleary roa ho amin'ny faritra voatokana ho azy ireo i Donald Trump, ampitombo ny hery fiadina sy ny ady ara-politika eo amin'ny Etazonia sy Rosia izao fifampiatsiana izao. Sarbidy rariny irina Mathieu Princy. Nandidy ny amondrana sambo miaramila nukleary roa ho amin'ny faritra voatokana ho azy ireo ny filoha Amerikanina Omar Zuma ovaly ny filazana nataon'ny filoha toaloha Rosiana Dmitry Medvedev. Nandefa afatra tamin'ny tamanjotra X ny 24 Jolay Medvedev filohan'ny filan-kevitra mpiarovana ao Rosia amin'izao fotoana izao nilaza fa ny fampitandremana Amerikanina amin'ny famaranana ny ady any Ukraine dia fandrahonana sy fitondran-tena mitarika ao amin'ny ady. Nitsikera ny fomba fitenenan'i Trump koa ny tenany izay nolazainy fa toy ny teatra. Namaly izany Trump ka nilaza fa miteraka vonatra tsy ampozina ny teny sy ny fihetsika raha tsy mampitsaratra ny fifandonana amin'ny Ukraine i Vladimir Poutine amin'ny farany herinandro avy dia nampitandry ny Trump fa anasazy enjana ara-toe-karenan'ny Rosia. Ireo sazy ireo dia mety hisy fiatraikany ihany koa amin'ireo firenena mividy solika avy any Rosia. Tanjony ny anapahana tanteraka ny fametrem-bola ho an'i Moscou. Iny vaovao any ivelany tokilasy tokovavy noentina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'izao irezao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.